Fitoriana ny rivo Rakotovao teny amin'ny Bianco tsy nolazaina hatramin'ny farany ny nitory azy. Tetim-bolam-panjakana na sy Pantsina tsy manara-dalàna indray ny fametrahana azy eny amin'ny teny miram-pirenena. Zokiolona misotro ronono ao Mahajanga efa ny taona 2024 no tsy nisitraka ny tambin-kasasarany. Tompoko klasy tompoko vavy, afaly tafahoana aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny alatsinainy 17 ny volana Jona taona 2024 izao miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpanajana sy hampitiavana indray ary ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nitatsika tao anatin'ny lohatenim-bavao teo dia voantso teny anivon'ny Braomaleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco androany ny filoham-panjakana teo aloha sady filohan'ny antenimiran-dolona teo aloha izay mpandrindra nasionaly ny antoko SVM Andriamatoa Rivo Rakotovao noho ny fanodikodonam-bola atao amin'ny CNA tamin'ny taona 2022 no voalaza fanampiantsoana azy ary tonga namaly izany fiantsoana azy izany ity farany. Asin'Andriamalala sy Toky Siramarla. Nahatra ora telo sy sasany ny fanadihadiana natao tamin'ny filoham-panjakana sy filohan'ny antenimiran-dolona teo aloha no sady mpandrindra nasionaly ny antoko SVM Andriamatoa Rivo Rakotovao tao amin'ny Bianco androany. Araka ny voarakitra tao anatin'ny taratasy fampiantsoana azy dia noho ny fampihodonan-draharaha tao anatin'ny antenimiran-dolona tamin'ny taona 2022 no antony antsoina azy. Tsy nanodikodobola tao amin'ny knapo sakory ny antsoina na nanorana volamena na nanorana andramena na ny marché fictif na ny panier garni na ny ohatr'izany fanomezana prime solompenako tamin'ny 2019 nipiasa rehetrarehetra ny CNA rehetrarehetra zay zany nitoriana ny Rakotovao fa maninona ny reliquat tao no zarainao nipiasa dia nazafaina zany lalàna zay mifehany zany hoe ara-dalàna io raha zahay eto dia mamelahana reo fa misy ny secret ny ankety tsy zany amoaka azy eto fa zay ny akapobeany zany dia nazafaina araka ny lalàna ina moa ny lalàna ny loi organique mifehany zany ao ny statut ny statut ny Sénat dia ny règlement intérieur azafaina hoe zany rehetra zany dia nandalo contrôle de légalité daholo zany na statut na inona tany HCC sy tany amin'ny FOP zany hoe azo ekinana zany reo statut reo. Zay moa zany mifahagagana hoe misy sénateur reto hoe ana dia hoe mety miangatra angamby ianao nanao abus anao satria moa fa mivoaka public dia ozy jereo ary ny taloha zay fotsiny jerevana dia jerevo koa ny any ministère hafa any fa toa fanao ihany zany mizara prime zany. Raha ny daty mipetraka ao anatin'ilay taratasy fiantsoana any Rivo Rakotovao jerena dia hita fa efa tamin'ny 20 Martsa 2024 no efa natao ilay taratasy fiantsoana saingy ny 13 Jona 2024 vao nampanantsoana teny amin'ny Bianco i Rivo Rakotovao. Mampametra-panontaniana ity tranga ity. Zany mapetraka fanontaniana be da be hoe fa naninona amin'izao hoe hisontra ny pétrole le very ny zazavavy miamanitra malagasy ny Rakotovao koa moa matetika ny tanontaniana reo amin'ity télé ity dia taitry ny olona satria anatin'ny fotoana sairana ny firenentsika zay be zany dia hoe aloha alefa mois de juin apetrako fotsiny fanontaniana fa zany hoe Bianco koa manana fomba fiasany tsy azo terena koa izy mety nataony tamin'ny heritaona io vao maika sairantsika raha amin'ny heritaona io satria lasa zao lasa zao. Raha araka ny fanazavany Rivo Rakotovao tamin'ny mpanao gazety androany dia tsy nampahafantarina azy sy ny mpisolo vavany hatramin'ny farany ny mpitory azy ireo tamin'ity raharaha ity. Mpanao politika maro moa no tazana teny amin'ny Bianco Ambohibao tamin'ity androany ity. Anisan'izany ny antokotiko Madagasikara ny RMDM niaraka tamin'ireo olon'ny SVM nanotrana ny Rivo Rakotovao fa nehoana ny firaisankina ny samy mpanohitra izao ho ny antokotima raha toka mbola manjavozavo tanteraka kosa ny tena antony nampiantsoana ny Rivo Rakotovao ho ny SVM fanampanazavana. Ny antony aloha zany dia fanehoana ny firaisankina ny samy ao anatin'ny vondrona dia raha tsika malala fa ny RMDM dia vondronan'ireo antoko-mpanohitra rehetrarehetra ary ao anatin'izany ny antokotiko Madagasikara. Anisany nanaitra ihany koa moa ny zavatra nisy satria dia mbola vao maika hita mibaribary zany amin'izao fotoana izao ny fisiny mizana tsindrinila eo amin'ny fandraisana andraikitra ny eo amin'ny fitondram-panjakana. Raha nahita isika tamin'ireny fanakatsakana na n'ireny fanehoan-kevitra
ary anisan'ny vota amin'izany izay antokotiko Madagasikara tamin'ny fanakatsakana ny fanaovana ireny légumisation reny dia amin'izao indray zany dia efa manomboka indray ny fanenjehana an'ireo tompon'andraikitra izay mitantana ny antoko aty amin'ny sehatra ny fanoherana mahakasika ny zavatra rehetrarehetra. Marina fa misy ny fanadihadiana tsy maintsy atao amin'ny ataontsika hoe fitantanana ny raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny, fa ny malasa saina fotsiny mba mahatonga izy tsy eritreretana hoe raha politika dia iarahantsika malala sy naheno eny angamba fa nisy ireo karazana inona moa zany tsy fitezan-draharaha teo amin'ny fitantanana raha-mpanjakana raha tsy laza fotsiny tsika amin'ireny aferana écran plat, ny bonbon sucette sy ireny maro samihafa nandritra ireny fitantanana ny Covid reny nefa dia narantsika malala fa mandrakitiny androany mbola tsisy nitohiny. Dia zay no mahatonga anay alaim-panao anatin'ny izy hoe sao dia mba sanatry ny vava ho lasa fitaovana fanenjehana ara-politika izao fanaovana fanadihadiana ety amin'ny ataontsika hoe sehatra avo amin'izay ady amin'ny kolokoloka. Nefa moa ny tompon'andraikitra nanao ny fanadihadiana no ako amaly an'izay fa ny anay kosa ny fahatongavanay ty androany dia fanotronana eo amin'ny lazaiko teo hoe solidarité ao anatin'ny sehatra ny samy fanohatra. Ary rehefa matorako izao tsy mitantana hoe izy rery koa no mamoaka ny vola mampiditra ny vola ao misy olona maromaro, misy ny DF, misy ny questeur, misy amin'ny mpanosy maromaro ka dia tsy mazava tsara zany inona ny tena ao anatin'ilay fitantanan-draharaha lazainao. Azo zay manjavozavo tanteraka zany le izy ka zay zany mba hoe liana ihany zay no tokavana eto amin'ny ambodibao ankehitriny liana zay mba te halala inona marina ny ao anatin'ny zavatra satria ny atahorana koa zany resaka ambadika politika fa izy ty resaka tsy fitiavana fotsiny hoe zany alako bika sy tare fotsiny fa izy ty mamperitreritra atao zany zavatra zany fa dia hoe afenina fotsiny anatin'le hoe fitantanan-draharaha. Eo amin'izay vaovao izay hatrany dia maro ny fanontaniana napetraky ny CRMDM diaspora atao anatin'ny fanambarany manoloana io fiantsoana ny mpandrindra nasionaly ny antoko ASVM androany io. Ankilan'izay dia nasongadiny ankoho reteboka ampolony amin'ny fanararotapahefana sy ny fanodikodonana volam-panjakana hatramin'ny androany tisa fitondrana ity zavatra rasolondabe sy tahiriny aina. Namoaka fanambarana an-tsoratra ireo RMDM diaspora ao Omaly alahady ka toy izao no nandindiny mikasika izay. Ilaina ary angatahany maro tokoa ny siny mangarahara indrindra fa momba ny fitantanana sy ny fandaniana ny volam-panjakana. Azo atao tokoa ny fianoana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany hitondran'ny fanazavana ny momba ny fandaniana ny volam-panjakana. Maro kosa anefa ireo raharaha-goavana sy heverina fa maika mahakasika ny fanararotapahefana sy ny fanodikodinam-bola na fangalaram-bola mihitsy izay eo ampelantanan'ny bianco sy ny sapan-draharaha samihafa hatry ny fotoana ela. Iaraha mahita sy iaraha malala nefa fa toa tsy misy toyny zany ankehitriny no koa tsy hahenona akony intsony koa. Ohatra 13 araka izany no nasongadin'izy ireo entina nanehoana ireo raharaha voalaza ireo izay nanomboka tamin'ny fanaovana ambiletra ny fanatanterahana ny fifidianana ny taona 2024. Ireo afera nataon'ny olo-mpanjakana maro ny fandimby tamin'ny fampiasana ny volam-panjakana sy ny fanaovana tantely afa-drakitra ny harem-pirenena. Teo ihany koa ny raharaha CNAPS, CROMA, SMMC, ny fampiasana ny vadin'ny mpitondra fanjakana iray fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny tranga maro samihafa. Azo atao tokoa ny manadiady ny fomba nitantanan'ny antenimieran-doholona tamin'ny taona 2024 fa talanjona kosa ny maro ankehitriny ary mametra-panontaniana hoe fa ahoana ny toyn'ireo raharaha rehetra ireo. Toa zary fidina ny raharaha ho adiadiana ka mahatonga ny malagasy maro mieritreritra fa zary lasa atao fitaovana ny fitsarana sy ny bianco. Sa kosa ny fankalana no lehibe indrindra ka mahatonga izao fikorontanana sy fisehoan'ny tsy fahaiza mitantana rehetra ankehitriny izao. Ny RMDM diaspora dia mijoro ankehitriny ary milaza fa fanodikodinana ny saim-bahoaka, fanaovana ara-matahora, fangejana, fanampianam-bavan'ny vahoaka tsy aneo hevitra, fanararotapahefana, fanitsakitsahana ny zo fototra ary fahapotehan'ny demokrasia no iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Izany rehetra izany dia maneho ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana izay ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka tsy tokony sy tsy azo ekena intsony. Tetika entina andravana ny fitaonan-doam-pirenena ve sa inona no anton'izao fiantsoana izao? Mangataka ry izahay ny anaovana tatitra tsy misy atakandro momba ireo teboka 13 nampatsahiviny etsy ambony ireo. Natao teto Paris, androany alahady 12 volana Jona 2022.
Fa nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany mofo ny resaka mikasika ny antozay sy ny ramatahora ataony mpitondra ny mpanohitra sy ireo izay tsy mitovy hevitra aminy amin'izao fotoana izao. Voaresaka ihany koa ny mikasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina. Volana vitsy rosona amin'ny fifidianana misy eo lany ny endrika ramatahora sy antozay ataony mpitondra fanjakana amin'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny ankehitriny. Tsy ny filomary Karavalomanana sy ny Antoko-Tima ihany mantsy no iara-nitsindry sy ny tsy fahazakany ny mpitondra fanjakana ny demokrasia fa saika efa manao ny fomba rehetra hamelezana ireo antoko hafa tsy mitovy hevitra amin'ny ankoa ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Sesilany ny fanenjehana ireo mpitarika politika eto amintsika izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Tao endrika ramatahora ho an'ny mpanao politika zany a, ireny rafim-panjakana ireny a izay atao hoe miady amin'ny kolokolo. Raha vao mitana andraikitra zany ianao a teo aloha dia tadiavana avokoa ny irika rehetra anakanana anao mba tsy risona hifanandrina amin'ny fifidianana ho avy. Hoe zany no ataontsika dia hisy fampandrosoana valina ho an'ity fireneny ity ve? Atao angamba fa tena hoe antso-dray ara-politika no miseho amin'izao fotoana izao satria malasa saina raha ity fiantsoana izay nahazo an'Andriamatoa Rivo Rakotovao hoe efa tany amin'ny volana marsa taona 2024 no tokony no hoe datin'ilay fiantsoana zany kanefa dia androany izy no voantso eny anivon'ny Bianco. Toendrika fanampenam-bava sy natao hanenjehana ny mpanohitra sy ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny fotsiny ankehitriny ny fitsarana sy ireo rafitra mpanao fanadihadiana eto amintsika. Raha maro anefa no mbola vary mangatsiaka ny Bianco sy ny paky ary ny fitsarana amin'izao fotoana izao izay lazaina hatrany fa mbola andalam-panaovana fanadihadiana kanefa tsy ahitam-bokana hatramin'izao. Hatraiza ny hetsika nataon'ny fitondram-panjakana manoloana an'ireny olana atao amin'ny kinapo ireny izao. Fantatsika tsara fa vola maro be amina miliara no hitantsika fananana olana atao anatin'izany fotoana izany. Manahoana ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana? Ampatsahivoka eto, ahoana reny raharahana bonbon sucette reny izay vola tsy toko soforoana to vitavita ho azy satria minisitra tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy fanenjehana mandrak'ity androany. Manahoana ny écran plat? Aiza daholo zany fitohizan'izany raha zany ny anivon'ny sampandara amin'ny fanjakana miady amin'ny kolikoly. Fa rehefa ny ety anivon'ny fanoherana no ahitana irika dia atao zany antso-dray zany ary atao mihitsy izay atao hoe misy isina endrika hoe akombony ny vava ary aza mihetsika intsony ary aza maneho hevitra intsony fa zay no mitantana eto dia zay no mitondra ny tany sy ny firenena ary zay ny akoatranay dia mipetraha aloha. Mangony fotsiny ny fampiasany ny mpitondra fanjakana ny mpitandro filaminana atao fitaovana politika sy arovana ny sezany ary ampitahorana ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ity fitondrana ity. Ny vahoaka anefa itsy ankilany mena anaty tsy fandriampahalemana sy tentaina isan'andro. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena kosa indray tsy mbola tonga eny anivony antenimieram-pirenena hatramin'ny androany ny lalàna mifeny tetebolam-panjakana na Sipantsina tsy manara-dalàna izany hono nambarany solombam-bahoaka Totosoa Andriamampandry raha niresaka tamin'ny mpanao gazety Jessica Miray sy Manofo Randriamalala. Raha araka ny lalam-pandrenana 2/270 mikasika ny volavolan-dalàna amin'ny tetebolam-panjakana na ny loi organique sur les lois de finance na LOFL dia tokony ho tonga eny anivony antenimieram-pirenena 30 andro mialoha andiniana azy ny tetebolam-panjakana. Ny fiandohany volana jolay izao no tokony andiniana antenimieram-pirenena izay lalàna amin'ny feno tetebolam-panjakana na Sipantsina izay. 13 jona isika androany tsy mbola voarain'ny solombavambahoaka izay lalàna izay. Zany no midika fa tsy manara-dalàna ny gouvernement ny fitondram-panjakana zany ary zavatra tefy maika no atao zany hoe tsy voavolavola zany hoe misy zavatra tsy mety zany misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ao misy fikorontanana ao fa zao zany dia mbola tsy voaray nefa zao anio dia misy tokony andaniana an'izay zany andan'izay zany ny fotoam-pivoriana manaraka zany tsika ao anatin'ilay nefa mbola tsy tafiditra ao anatin'izay zany ny LFR fa ahoana ihany izy ity nefa ao anatin'ny lalàna dia manana 30 andro ny solombavambahoaka andinihana an'iny nefa efa ifarana tsy ho ela ny fotoam-pivoriany ny solombavambahoaka dia ahoana ary zany dia sasany no midika hoe fa fanjakana inona ity fa fitondrana inona zany hoe manitsaka lalàna zany
ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Anisan'ny voatondro molotra ihany koa ny solombavambahoaka amin'izao. Voalaza fa mihavitsy atranty ny manatrika ny fivoriana. Fa na inina ataony maro anisy izany raha ny famakafaka ny solombavambahoaka hatrany. Io nge ny solombavambahoaka maro anisa dia hitantsika fa zao nge ny tena tsy eo ary izy ohatran'ny fananindry zareo misy ilay izy satria matahotra ny voalohany dia matahotra ary zareo amin'ilay fitsipapitokisa izay apetraka. Eo koa matahotra zareo ny fandravana ny bureau permanent tetenevy ny antemierpirenena dia ohatran'ny fananindry zareo misy ilay izy hoe asiana miaraka amin'ny filoha na ny prime ministre na ny ministre ny solombavambahoaka izay tsy araka ny lalàna kokoa zany satria ny prime ministre dia lasa mamory antoko politika anankiray any amin'ny distrika sy any amin'ny faritra miaraka amin'ireo solombavambahoaka atinga loloany ambony ary ny prime ministre tsy tokony hamory resaka politika izany misy satria izy ny chef de l'administration. Endrika tsy fanarahan-dalàna ataony fitondrana avokoa izany vao mihaza ny anazy vahana izany amin'izao. Lafomba vao hafa kosa indray nirongatra indray tatoato ny resaka ady tany sy hafandrotanana trano. Betsaka no milaza fa kolikoly eny anivon'ny komina no ao ambadika izany. Namaly izany anefa ny ben'ny tanàna nampita tafika izay nanaovana ravirazafa mahenina sy Mateo Prince hafana dia adina. Efa misy lalana mifehazy ny fananganana trano sy fandrotanana trano raha eny amin'ny komina mampita tafika eo ny ben'ny tanàna. Taratasy avy any amin'ny fitsarana ihany no manan-kery ary azo ampiarana lalàna. Tsy misy resaka kolikoly noho izany eny anivon'ny komina fa fanatanterahana didy. Efa voafatra ihany koa ny sary mandreo izay miroso amin'izany. Matetika tokoa vontontonona ao ambadiky ny fandrotanana ny komina iray saingy efa didy nivoaka tany amin'ny fitsarana nefa. Fitsarana izay malaza amina resaka kolikoly ka mahatonga ny olona tsy hatoky intsony ity rafitra ity indrindra ireo tsy manam-bola afaka hiady amin'ireo mahafantatr'olona sy mipody tamin'olona ankeriny. Fandrotanana trano aloha miteren'ny lalàna zany izy io tsy maintsy misy fangatavana aloha avy aty amin'ny komina fa misy pitsona taratasy be da be tsy maintsy fenon'ilay olona manamarina tsara fa le tompony rehetra no mangataka amin'ny fandrotanana. Matetika manko ny olona namitranga dia hoe lova efa ela be izy ireny dia misy apahan'ny mpandova manaiky ny androtanana misy anankiray fotsiny mitsipaka ny tsy androtanana dia rehefa indray izy dia aleo tena miditra tribunaly feno iny dia avy any amin'ny tribunaly mivoaka ny didy dia manaraka ny komina avy eo mba ialana amin'ilay olana mankony satria rehefa mandeha amin'izay izy dia mety miditra ao anatiny koa mety resaka hoe misy nahazo vola tao amin'ny komina misy risoriso nandeha tao anatin'ity dia izay mihitsy no atao hoe mila fahamalona be ny fandrotanana noho ny fananganana. Tsy dia tena hoe misy prix fixe izy io hoe fa raisina amina resaka le fananganana ihany ny tondrana satria amin'iny misy barème iny. Raha ho an'ny komina Betatavika dia mametraka dossier dia misy an'ilay 40,000 ariary iny zany mba hanaovana an'ilay examen an'ilay dossier sy hanaovana ny déplacement eny toerana ihany koa satria indraindray ilay izy voatery tsy maintsy jerena mihitsiny dia ny ankoatran'iny droit an'ilay permis de démolir tsy tokony isiana kolikoly mihitsy na kely ary aloha eto amin'ny komina Betatavika aparitaka foana ao anatin'ny fivoriam-be-pokon'olona hoe tsy maintsy omena kitasa rehefa manao zavatra eny anivon'ny biraom-panjakana. Fa mihetsiketsika ny ao amin'ny komina talata maty tarihan'ny ben'ny tanàna lany sy atamin'ny anarany antokotiko Madagasikara. Ankizy 200 mahery no nisitraka didim-potra fahobe ho fanampiana ny ray aman-dreny asahirana amin'izao fotoana izao. Asin'Andriamanala sy Toky Siramarla. Ankizy 200 mahery no nisitraka famorana fahobe tao anatin'ny komina talata maty. Iaraha-malala ny alafosany sara ny famoran-jaza ankehitriny ka izay indrindra no natonga ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy nanao ity hetsika ity. Hetsika anankiray voalohany indrindra aloha hifanampiana amin'ireo vahoaka eto anivon'ny komina ary hetsika anankiray ihany koa satria ao anatin'ny fankalazana ny 20 volana Jona tsika amin'izao fahaleovantena dia nezana hoe ampidirina ao anatiny izany hetsika izany ny didim-potra fahobe. Ankizy 200 moa zany zao no nisoratra anarana ary tonga daholo izay 200 zay amin'izao fotoana izao vita soamantsara daholo ireo didim-potra izay natao teo androany.
Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetiny 4 Jona izao etsika izao. Etsika izay tsy farana treo fa mbola hitohy amin'ny etsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena ary varotra maro isan-karazany. Mpianatra avy amina sekoly amin'ny mpiofana ho mpitsabo mpanampy no nampiantso ny mpanao gazetiny MBS androany. Mitaraina ireo mpianatra fa nosolokin ny mpiara-mianatra amin'izy ireo ihany. Vola manodidina ny 100 tapitrisa nofo nosolokin ity mpiara-mianatra amin'izy ireo ity. Jessica Miray sy Manora Andriamalala no nanao ny fanadihadiana. 13 mianaday izy reto no nampiantso anay androany. Efa verevitra tanteraka fa ny mpiara-mianatra amin'izy ireo ihany no nosoloky azy 13 mianaday reto. Ka vola manodidina ny 100 tapitrisa ariary. Nandray vatsim-pianarana ireto mpianatra. Efa nitambatra ny nandraisana azy ka somary betsaka. Tamin'izay no niteny tamin'ilay mpiara-mianatra tamin'izy ireo fa afaka mampiasa vola toy ny resaka PPN, ny varotra avy sy ny finday. Nampiasa vola tokoa ary ireto mpianatra. Nisy ny taratasy ny fanarahana tamin'izay saingy tsy nisy vola voarain'ireo mpianatra intsony. Ny fifanarahana nefa efa tamin'ny volana Febroary. Za moa zany mampianatra ana de ny source-mbolako izay vatsim-pianarako izay ihany satria mampiara-mianatra de izy ny proposé an'ilay izy ary izy zany name garantie sy ohatrohatr'izany de nasina taratasy de ny source-mbolako de izay vatsim-pianarana zay ihany de avy zany efa nanampy an'olona tao an-trano sy ohatran'izay de ho anahy manokana zao de 5 tapitrisa ariary volako aminazy. Nampiakatra ny raharaha ireto mpianatra ireto ka natao androany ny fitsarana. Manao antsoavy izy ireo ny amin'ny tokony anasaziny ity voalaza fa pisy loky ity. Nahitarananay zany satria mantsy efa vita zany ny fitsarana satria tsy azo ny volanay de zay hoe tsy manana avocat zay satria tena miadry satria na vola angalanay zany rehefa tsy manana tsony de mitaky ny rary zay hoe nivony fitsarana zany hoe meloka le namanay io satria tena fisolokina zavatra nataony taminay fa tsy resaka hoe fiaraha-miasa tsotra fotsiny. Satria efa be dia be zavatra nataony taminay, ny chèque nomenanay fosika, ohatran'izany na izy manao antoka amina taratasy nefa io zavatra ataony antoka io tsy misoratra aminazy akory. Ny 17 ny volana Jona izao no ivoaka ny didim-pitsarana, andrasana araka izany izay ho toyiny. Vavaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray mandry tsy fahalemana saika manerana nosy amin'izao fotoana izao. Akoatra ny asan-jolahy mahery vaika mantsy dia manjaka ihany koa ny alabotry. Ireo entana mora amidy no tena misy mangalatra amin'izao fotoana izao. Ireo sendra ny fandraisam-peo ny Ravirazafy Mahenina sy Mateo Prince. Ireo kasipota dia fasana sy fakana vola teo aloha no tena nasibatry ny jolahy mety ampedina. Tatoato nahazo fanindray ny alabotry. Betsaka ireo mangalatra entana kely mora amidy atakalo sakafo. Mandrendriranatsy ny malagasy tsy maraina tsy atandro tsy alina. Etsy ankilany dia tsy mbola nahitana vahaolana ireo fanafiana amin'ny tampedina. Androany vao mangiran-dratsy lehilahy iray no voatifitra mitandro filaminana nikasandroby ireo andeha aka entana eny namotana vao maraina. Ny sabotsy teo kosa dia tanàna iray no nisy nanafika ka olo iray no maty voatifitra teny Anosipatrana. Tapaka le jiro dia voaverina le jiro dia nipoaka an'izay le basy. Ohatran'ny ny terina eny efatra tany zany. Eny nisy olon'le hoe sofera zay maty dia ny sasany naratra zany anankiroa ny naratra. Ohatran'ny hoe le tompon'le tanàna atao mihitsy zany tafihan'le olona. Dia avy eo ohatran'ny hoe efa maty le olona dia mivoaka nakany kandrefana sy nakany zany zareo. Ity zany tebotebo an'le jiro tapaka tena marina an'le tany filaminana tebotebo ngamba hita tsara le mpamaky trano sy le alalabotsy ireny ohatr'izany le jiro tapaka zany tena problème. Ny dalo zao no tena betsaka ety dia mipangaro paosy amin'ny 10. Amin'ny 10 zay dia efa midy amin'le tsy fandriam-pahalemana dia midy aloha. Zay zany tsy dia hoe misy sécurité miambina anay fa zay ihany miambina tenanay. Tsy dia matory zay amin'ny alina fa mienoeno. Fa loatranay mpamitota kely amin'ny alina mpangalangalatra amin'ny alina dia mifampiambinambina mifampineme numéro téléphone zany dia mifampiantsoantso hoe misy an'izao fa miomanina ohatr'izao. Betsaka moa ny faritra mbola ahitana andro masom-pokon'olona saingy any amin'ireo faritra mena ihany. Anjaran'ny isa tokantrano kosa no miambina amin'ny alina sy manamafy ny hiditranony. Vaovao fampianarana, herinandro sisa dia higadona ny fanadinam-panjakana CPE ao anatin'ny famerenana farany ny sekoly sy amin'ity herinandro ity. Marobe moa ireo sosikevitra tokony arahin'ny Ray aman-dreny mananjanaka hanala izay sy fanadinam-panjakana izay. Ravirazafy Mahenina sy Mateo Prince hatrany.
Entitra ny fanaraha-maso ny famerenan-desona ny mpiadina tsiraray hanala fanadina-panjakana CEPE eto anivon'ity sekoly tsy miankin'ity mandritra ny herinandro. Tsy avela mampianatra kosa ny any an-trano mba tsy hampikorotana ny sain'ny mpianatra honta ilay tsekoly. Manao sujet anankiray dia tsaraina dia atao ny correction dia averina indray mba ho fantatra ilay ankizy hoe taiza izany tsy mety nataony, iny izany ny ataonay amin'izao. Dia namoro ray aman-dreny izay tamin'ny sabotsy hoe ianareo ray aman-dreny aza manadikadina lesona, aza manome devoir satria ny ray aman-dreny rehefa mampianatra ny zanany ohatra zao 2x2 dia ilay ray aman-dreny efa malala ao an-tsainy hoe 4 izay nefa ny ilay zaza mbola mieritreritra kely tonga dia efa mandeha ny tefaka, mandeha ny komonjy, tsy manana ilay traikefa fampitana ilay pédagogie ny ray aman-dreny. Dia tsy avelanay manadina lesona ny ray aman-dreny fa anjaranay ity. Dia aty zany miditra amin'ny 7 dia paozy kely amin'ny 12 ka hatramin'ny ray dia miditra amin'ny ray mirava amin'ny 5 hatramin'ny asabotsy. Ny vokatra izay ny ankizy zany tsy ohatra ny olon-dehibe hoe tonga vao mipetraka ilay fanontaniana dia tonga dia misy réaction aingana, fa ny ankizy mbola mieritreritra hoe marina sa diso ilay hoteneniko. Dia raha amin'iny izy no pehana dia tena tsy tadidiny, tsy tafavoaka mihitsy ny zavatra atao. Manoloana ny alajaza kosa efa napetraka ny lama ho an'ireo mpiadina rehetra ao amin'ny EPP Tambarinandriana ho an'ny talata ho avy izao mba tsy hisian'ny fifanjevona ho an'ny fanadina-panjakana CEPE. Ny fepetra amin'ny fanadina-panjakana CEPE indray dia manana le karatra mampianatra izy, dia manana fiantsony izy ty kaserozy ty. Dia io fiantsony io natao anankiroa dia nasiana kase amin'ny fianarana mangamanga. Ny anton'izay amin'ny fanadinana amin'ny atalata zany le fiantsona kase rozy an'ilay mpianatra dia le fiantsona kase bleu an'ny ray aman-dreny. Dia rehefa mirava koa ny mpianatra dia izay manana n'iny kase bleu iny no maka an'ilay zaza ao anaty salle izay vao mahazo mivoaka ilay zaza. Iarovana an'ilay zaza amin'izay fa afaka miandry any avela amin'ny mpanotrona fa ny anankiray ihany izay manana an'ilay fiantsona no afaka miditra manaraka an'ilay zaza zany sy maka. Fa mitaraina amin'ny tsy fisitrahan'ny fisotrondrononiny ireo zokiolona ao Mahajanga ny asa atao amin'ny siramana-maki amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka ny taona 2024 izy ireo no tsy nandray intsony io tampoka sasaran'izy ireo io ka manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra MBS Mahajanga. Velotaraina ankehitriny ireo zokiolona eto Mahajanga, mitaky ny zony izy ireo, mitaky ny valikasasagana nandritra ny fahatanorano izay nandaniny herin'ny iray manontolo tao anatin'ny taona maro. Amin'izao fotoana izao anefa dia tsy araka ny tokony ho izy izany valikatsy amboan'izy ireo izany. Lasa kilabao tanteraka amin'ny fitakian'izy ireo ny fisotrondronono izay irian'izy ireo fatratra. Tsara marina fampiasa tao amin'ny siramana-maki tamin'izany fotoana moa ireto zokiolona ireto. Misy mpiasan'ny kinapsany ao amin'ny personnel na-maki manana chambre manokana misy mpiasan'ny kinapsany io mandeha aty. Zareo ao izy nanosy ny mpiasa amin'ny kinapsany bodoboky ny anaty zareo tisefo amboaro izy forapisimoraina zareo lany podety izy dia soniaviko izy indesiny any Majanga koa amboarina zavatra io maraina iny mbola maraina koa dia tonga aminazy ambony amin'ny etage ambony agny dia ndaotsika izy ambany vita vita oui chef team na io panzita zao le fomba fiasanareo ka izy io misy code telefony avy ake Majanga mitenareo azafiny na io. Efa mampiteny ny moana mihitsy ny zavatra ataon'ny kinapsa aminay hoy hatrany ny ambety teny ireto ray aman-dreny zokiolona ireto. Tsy zakanay ary mampalahelo anay izao fanaovana tsinotsinona anay izao. Nefa dia valikasasarana no takeanay fa tsy neny hafa akory. Mangataka trano moa ireto zokiolona ireto ny mba hijenena akaiky sy hamalina aingana izao zavatra takian'izy ireo izao. Fa zay kosa tompoko mba mametraka amin'ny asam-panjakana, amin'ny asam-panjakana avy any ministera, avy amin'ny député mpanao lalàna sy nireo ambaratonga ambony
mba reglendreo kely karahamanay zay nitapahandreo zay hatramin'ny 2020 zay angamba taona roa am'izao zay tokony remboursendreo volanay fa zay maty satria zay zao lasa mikarama 700 000 tsy miaina mihitsy zay zanakanay zafinay jiaby na vatatenanay na tamarary zero rediredina dala tokoa va izany ny fangatahana ataon'ireto zokolona ireto nefa dia valakasa tsara no takiny ary ahoana kosa ireo mihinana tsy ny azy. Vao ny finoana kosa indray ny farana omaly alahady 12 jona ny fiaonambe ny synodam-paritany tao ambatona zaka vavao afatra mafonja tamin'izany no hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo ka tokony tsy hanao fijery miba ny kristianina nitondra izay vavao izay ny ry Andrianarivony MBS ambatona zaka. Ao anatin'ny fanatanterahana ny vina hoe vonto sy filazantsary Madagasikara ankehitriny ny sapitandremana eo anivon'ny finoana FCKM nandritra ny fiaonambe ny synodam-paritany Ambatozaka vaovao ny herinandro lasa hateo dia nitondra ny afatra avy amin'ny prof BFCKM ny sekretera jeneraly ny mpitandrina Rakotonindray John no marihany fa zava-dehibe ny fiorenan'ny finoana amin'ny fiangonana ary tsy afa-misaraka amin'ny lafiny fampandrosoana ny filazantsara. Tiana ihany ny mampafantatra fa anisan'ny vina ho an'ny synodam-paritany Ambatozaka vaovao dia ny hoe ny fianarana ho an'ny hafa. Vavao ny fanatanjahantena noromban'ny ekipan'ny CFFA andoharany fotsiny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra divizionna voalohany. Isa 3 no nandreseny izy ireo ny ekipan'ny Ajesaya Bonglava nandritra ny lalao famaranana teo amin'ny kianjan'ny Baria Mamasina omaly alahady. Nandritra hatrany ny ekipan'ny andoharany fotsy nandritra ny fizaram-potoana voalohany raha niezaka nanenjika sy nandamina ny lalao kosa ny ekipan'ny Ajesaya Bonglava kanefa tsy nahitambokany izany. Azo lazaina dingana lehibe ho an'ny CFFA izao valon-dalao izao satria dia mbola tao anatin'ny divizionna faharoa izy ireo no efa nandrombaka ny amboarany Madagasikara ny taona 2024. Fantara izany fa izy ireo no isolitenan'ny Madagasikara any amin'ny Ligue des Champions raha efa izy ireo ihany koa no nisolitenan'ny Malagasy nandritra ny fiadinany amboarany kafarany teo. Eo amin'ny pejany maresaka iraisam-pirenena efa manomakomana any amin'ny idirana ho isan'ny vondrana Europeana ihany koa ny firenena Ukrainiana ankehitriny. Mifanindra andalana amin'izany dia mbola maro ny dingana sy ny fanantsarana izay tsy maintsy araina ho kosa ny filohan'ny komisiona Europeana ny sabotsy lasa teo. Avitra solondehibe sy tahiriny aina. Nisy malalady ny fanohanan'ny andian'olona maro teo anoloan'ny komisiona ny vondrana Europeana ao Bruxelles izay entina hanohanana ny fidiran'ny Ukraine ho isan'ny Eropikambana ao anatin'ny vondrana Europeana. Ka ilaina amin'izany ny fahafahan'ny Kiev misitraka ny fahazon-dalana misoratra anarana amin'ny fampidirana ao anatin'ny vondrona. Hitombo ary hatanjaka kokoa ny Eropeana ho ity lehilahy iray ity raha tafiditra ao anatin'ny vondrona Ukraine. Ukraine dia firenena manana ny tanjaka ara-tsakafo sy ara-indostria izay afaka hoentina hampandrosoana ny vondrona Eropeana. Isan'ireo firenena vonona hiatrika amin'ny fidirana ho mpikambana izahay ho ity vehivavy iray ity. Ary tsara ny manamarika fa isy ny fiatraikana any amin'ireo firenena maro mpikambana ao anatin'ny vondrona Eropeana raha toa ka misy ny fahavoazan'ny Ukraine manoloana izao zava-mitranga izao. Nandritra ny fitsidiana izay nataon'ny filohan'ny komisiona Eropeana Ursula von der Leyen tao Kiev ny sabotsy lasa teo dia naneho ny fanohanany izao filatsahan'ny Ukraine ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny vondrona Eropeana izao ny tenany ary no amafisiny fa maro ny zavatra mbola mila jerena sy dinihana. Isan'izany ny resaka kolikoly. Etsy ilany kosa dia nilaza ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky fa dingana iray haingana ny fahazonany satahafahana miditra ho mpikambana. Na eo azy izany dia fantatra fa mbola mila fotoana maharitra ny dingana rehetra. Tapitra ny fampalalam-baovao tompoko lasy sy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao. Nanaraka izany sy hatramin'ny farany atao ny mahazatra dia ny fandarana Global News no arahinao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny fandarana dinika ary ny olonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Blackbird. Ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray velo maro tompoko.